miakatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona fa 5 izay ny anarantsika nizan'iny herinandro iny. Sotran'Andriamanitra isika satria mbola zava-dehibe ny nandaisantsika ny famarinana avy aminy ary koa ny fanazavana mahakasika ny tenan'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany famitinana izany dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindran-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Sotranao izay satria mbola nomenao aniny herinandro iny ahafahanay nandinika ny teninao. Sotra ihany koa nanovo fahazavana vaovao anay ary koa nampahery anay ny amin'ny dia rehetra iarahanay aminao. Ankehitriny izay mitina an'izany dia mangataka ny fanatrehanao feno eto amin'ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe fahagagana manodidina ny faharihy. Ny tsy anjery dia Marka 5:7 manao hoe nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy, modia ihany ny tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namonjany fo taminao. Amen. Ny ranomasin'i Galilea antsoina koa hoe ranomasin'i Tiberiasy no mamaritra ny sistany ny faritry Galilea sy Dekapolisy ary Trakontisy. Nanatry maso an'ireo asa maro nataon'i Jesosy io farihy io sy ireo tanàna manodidina azy. Araka ny fanaony dia entiny Marka mandeha faingana miaraka amin'i Jesosy isika avy eo amin'ny farihy mankeo amoron'ny Gadarena. Avy eo indray miampita ny farihy ho an'ny Kapernaony. Avy eo dia mankany Nazareta dia miampita ny farihy indray izy ho any amin'ny toerana mitokana anankiray. Isaky ny dingana tsirairay dia niatrika zava-tsarotra Jesosy kanefa kosa nandresy mandrakariva. Dia tao anatin'izany tsika dia nahita ireo dingana rehetra nandehanan'i Jesosy amin'izany zava-tsarotra izany ary ny nandreseny ihany koa. Tamin'ny fotoana anankiray manokana rehefa nampitsahatra ny tafio-drivotra Jesosy, reraka izy tao aorian'ny tontolo andro izay tiana nanjeraka azy tokoa dia reniko ny toromaso lalina izy rehefa nandeha nampita ny faharihy izy sy ny mpianatra. Manaraka ny javitra mahazatra ny fanambarana avy amin'Andriamanitra tokoa ny andiny manambara azy io. Nisy tafio-drivotra mahery izay nampidozany sambo tena mpandehanana nofoazon'ny mpianatra Jesosy ka nampangina ampahatoniana ny rivotra tokoa izy. Ny fanambarana Andriamanitra ao Marka 4:4 dia manambara ny fanehoan-kevitra izay ataon'i Jesosy, ny tahotry ny olombelona ihany koa, ny filazany hoe aza matahotra, ny fanambarana na ihany koa ny hafatra ary ny valy ny asetry ny olombelona. Ilay nanontany hoe iza moa ity lehilahy ity ozy izy, fa na dia ny rivotra sy ny ranomasina aza manaika azy. Taorian'izay dia hitantsika ihany koa ilay fihaonany tamin'ilay lehilahy izay nampijalian'ny demonia. Nahavariana ny fidirana an-tanety. Tao anatin'ny minitra vitsy dia niazakazaka nakeny amin'ny sambo izay feo ny tahotra ny rehetra. Ary Jesosy nanao ahoana? Niresaka tamin'ny devolony amin'ny fipetran'ny fariseny izy. Tao anatin'ny fomba ny vatravatra dia fantatry ilay lehilahy demoniaka fa Jesosy no ilay afaka nafaka azy. Na dia saro ny feon'ireo demonia aza ny fitarainany dia ren'i Jesosy tsara izany ka novaliany ny finoan'ilay lehilahy. Esorin'i Jesosy avy ao amin'ny fonenany maloto na ny fasan'ilay lehilahy sy ny mponina amin'ilay faritra amin'ny asany maloto. Nadio ilay lehilahy avy eo, nitoetra tao amin'ny lotony ny mpiara-monina aminy. Io izany dia naniraka an'io lehilahy io afaka io mba ho solo-tenan'i Jesosy izy eny amin'ny manodidina azy mba hamitany izay fa natombony ihany koa. Ity tantara ity dia mampianatra antsika ihany koa fa miaino ny fangatahantsika tokoa Jesosy ary afaka manampy antsika andraisan'ireo olana izay atrehantsika. Andriamanitra mpandresy tokoa izy ary na dia ny aretiny aza hitantsika ihany koa fa nisotraniny. Hitantsika amin'izany ilay tantara izay mifanosina izay hitantsika milaza fa na dia zava-dehibe tokoa aza ny toe-javatra dia nampiantony dian'i Jesosy no zavatra anankiray ohatrany tsy dia mahazatra satria nisy nikasika azy. Tsy afaka nijery an'izany ve Jesosy rehefa avy eo
afaka apetratsika izay fanontaniana izay moa hoe tsy zava-dehibe koa ny aindra zavavavy ihany koa. Dia toy ny fijerintsika dia hafa nefa ny tena fijerin'Andriamanitra. Raha maty ilay zazavavy dia afaka atsangana amin'ny maty izy. Raha vela mandeha ilay vehivavy dia ho tavela anatin'ny haizina ra-panahy izy, ka hihevitra fa nisy ery mahagaga nahasitrana azy. Hoy izy hoe anaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Ny finoana an'i Jesosy io dia tena zava-dehibe tokoa. Izany no takian'i Jesosy aminao, ary matetika io tsy fahampiany finoana eo amintsika io no manakana ny zavatra ny fahagagana ihany koa iseho amin'ny fiainantsika. Hoy izy tamin'ny Jairo, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Dia niaraka tamin'izay moa dia sitrana tokoa ilay zanaka vavin'i Jairo. Manana fandresena izay tsy voarefy tokoa Jesosy fa dia nisy eo mandrakariva ny amin'ny zavatra rehetra teny amin'ny tontolo rehetra nisy eny, na dia nisy aza ny fanoherana. Hoy Marka 1:1 manao hoe ary gaga izy noho ny tsy finoany dia nitety ny vohitra manodidina izy ka nampianatra. Tonga amin'ny tantaran'ny fanosina fahatelo isika dia ilay fanamby lehibe no nomeny Jesosy ho an'ny mpianany, ilay nirahany tsiroroa hitory teny rehefa avy nomeny torohevitra. Saingy raha mbola tao an-tranomaizina Jaona, izy ireo kosa dia nitory ankahalalahana, izany hoe mifanohitra amin'ny fanabeazan'ny mpianatra, dia nanisy tombo-kase ny fijoroan'ny vavolombelona tamin'ny fahafatesany tokoa i Jaona. Mandresy ihany koa ny fahadisoan-kevitra. Ilain'ny mpianatra Jesosy nizara taminy Antsipriany ny asa nanirahana azy, ary ny mpianatra Jaona dia nilana takatra ihany koa ny antony nahafatesan'ny mpampianatra azy ireo. Nandeha nitokana niaraka tamin'izy ireo Jesosy, saingy vahoaka betsaka no efa tonga talohany niandry teo amoron-dranomasina. Rehefa nahita azy ireo izy dia onena azy fa tahaka an'ireny ondry tsy misy mpiandry ireny tokoa. Vahoaka tsy nisy mpitondra izy ireo ary tsy nisy mpitarika. Nitady Mesia hanafaka azy izy ireo ho an'ny Roma, nefa Mesia izay hanafaka azy ireo amin'ny io tany nahatongavan'i Jesosy. Teo natrehan'ilay fahagagahana tamin'ny trondro dia nitady hametraka an'i Jesosy ho mpitarika ara-politika ho azy ireo vahoaka ireo, na dia ny mpianatra aza dia tsy nahatakatra ny tena asa nandrahan'i Jesosy. Inona ary no nataon'i Jesosy? Nandany voninahitra nomena azy izy, ary rehefa avy eo izy nandeha nivavaka. Ety am-pamaranana, ety lahatsoratry Madamo White ity no andeha amaranantsika azy, manao hoe ny herin'ny fanahy tsirairay dia ao amin'Andriamanitra fa tsy ao amin'ny olona. Ny fahanginana sy ny fahatokinana no hery ho an'izay rehetra manolotra amin'ny fono an'Andriamanitra. Ny fiahian'i Kristy antsika dia tsy indraindray fotsiny ihany fa mihoatra noho ny fiahian'ny reny ny zanany tamin'ny fijalian'ny maha-olombelona sy alahelo no nividianan'ny mpamonjy antsika, tamin'ny fanivatevahana, fanalam-baraka, fanararaotana, fanesoana, fandavahana ary fahafatesana. Miambina anao izay zanak'Andriamanitra mangovitra izy, ataony azo antoka ny fiarovana ianao ao aminy. Amen. Vavaka isika. Ray anay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany lesona nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Mangataka aminao izay tompony mba hatsapahana ihany koa fa mikeny zavatra tsara lavitra no ny eritreretin'olombelona tokoa ianao. Voafetra ny fisainanay mieritreritra izahay fa hamany fatorana eto amin'ity tany ity ianao, kanefa mijery zavatra lavitra dia maro ny fatorana izay ataon'ny Satana aminay. Ampio izahay hankasitraka ihany koa ireo soa rehetra izay ataonao amin'ny fiainanay. Ampio izahay koa hatoky hatramin'ny farany ny fitantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.